Faniroso tamin'ny fikaonan-diro taranak'andrina avy amin'ny faritra samihafa manerana ny Madagasikara izay mivondrona ao anatin'ny FCRTM androany. Nivoatra tamin'izany ny mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny toerana tokony hisy ireo mpitahiry ny fomban-drazana. Fanampanazavana. Mikando mandinika ny fiainam-pirenena sy ny toerana tokony hisy ny fandraisana anjara ny mpitahiry ny fomban-drazana ireo taranak'andrina avy amin'ny faritra samihafa manerana ny Madagasikara izay mivondrona ao anatin'ny FCRTM na ny Fédération des communautés royales traditionnelles coutumières culturelles de Madagascar. Tsy maintsy miteny ary manana olazaina ny ray aman-dreny manoloana ny raharaham-pirenena ho ny fanamafisana. Ny tanjona amin'izany dia amin'izao fanovana zao fa mahazo lalana loatsy ty raha toy ka raha tsy mba miteny tegna ray aman-dreny tsy mijoro manjary ho tivety raha santikadika raha tsy mivola satria ty sanatria ty resaky ty vava toy sady mitsodrano no manozona lanjalandray ty raha ho teneny laha haindika mare ty raha toa fa mihoapafana ty fomba ty velany any any tsy ho fomba tiky tany toy tany masina tany toy mana ty mahizy azy nanino tsika le fanahitoagna eo sanatria ty resaky Andranahary tsy zaho ro miteny zay na ty teny azy atahoa ty fanamboeto hoe amboa ty ano hane ao ty ho zao hane ao ty ho zao Andranahary nanao ko loatsy zahay mivavaky ndaty mpanompa rety mivavaky ndaty mpanao teny ratsy rey zahay mpanjaka mba havelana Andranahary ty say hidina efa nahimasy mba ho tonga saigny mba handesina mpahamendrehana sy amy zavatra tsara no ho vizignato fa tsy raha hanohitohina ny firaisam-pirenena hanohitohina ny malagasy. Mitaky ny ampitsarana ny fivoizana ny fiaviana sy ny firazanana izay hita fa tsy nitondra fampandrosoana ho an'ny firenena hatramin'izay izy ireo hatranga izay miteraka fisaratsarana eo amin'ny samy malagasy tsy maintsy mandray an-tanana ny raharaham-pirenena rehetra manoloana ny ambana misy. Zavatra misy eo Madagasikara eto zao dia tiako mampilaza anareo eto efa fantatrinay io ary efa nanao filazana aminareo zahay niteta ny Madagasikara tadidinareo tsara sy tany toerana izy nantana hoy nataoko hoe 2006 2011 2012 miomana tsika ty loza eo avy hainareo na mirora avao nareo mpanjaka ao sy mandray tanana tika mambokosa kosahina ny tanana tika tsoatsy fa isy zavatra tsy akozy tika misy tiry tsy Madagasikara io zavatra teneny tika ny aby ronany eo anaty résolution laha vakinay takanareo kay tatrito koa fa raha vita raha izy korotatika ny aby ronany zao hoe tanindra merine magnino décentralisation matoka de tsy haiko tsony io efa niretsiletsiny na io adinay aza adinay zay samy mpanjaka io fa nifanididihinay hoe tika samy mpanjaka koa hiadino tika hoe hiady toerana hiadino tika gneo maro tsy faneranana anatinao. Efa manana feikevitra mazava ny fédération narentina hitety faritra zany ka say natao any amin'ny renivohim-paritany enina ny lobary andasy hanohizana ny fifampo. Maro ireo zava-misy mitranga sy miseho ary anatin'ny fiarahamonina maro samihafa any. Ny fiteny mahazatra ihany koa dia manao hoe ny tanàmbe tsy ilaoza Natala fa ny tanàna sy ny toerana rehetra ary ny vohitra ihany koa dia misy ireo mpitana azomanga, ireo olobe, ireo ampanjaka, ireo ray aman-dreny ara-drasana samihafa izay manana ny adidiny sy ny andraikiny amin'ny maha-malagasy raha teo izy ireo. Ny Fédération des communautés royales et traditionnelles de Madagascar na ny FCRTM dia vonina nitondra ny anjara birikiny izay henti-mana be ny fiarahamonina, ny tanora, ny malagasy rehetra ny amin'izay fanajana ny lafy ny maha-olona izay. Na izany aza nefa dia fototra iorenana ny malagasy sy i Madagasikara dia tsy afa-misaraka ny kolotsaina sy ny fomba amam-panao ka ny amin'ireo lesoka dia vonina nitondra fanabeazana sy anarina izany ny FCRTM na ny Fédération des communautés royales et traditionnelles de Madagascar. Manatanteraka fikaonam-be izay amindrona kery ary amindronana hevitra izay hoenti-manarina ny fiainam-piarahamonina izay izy ireo amin'izao fotoana izao. Nampafantatra indrindra ny antom-pisiny ny FCRTM ary ny princesse Elakovelo ny amin'ny hoe inona ny tanjony ty fiaonam-ben'izy ireo ity ary hetsekilany ihany koa izay anjara biriky ho an'ny fametrahana amin'ny toerana maizy azy ny kolotsaina sy ny fomba amam-panao eto Madagasikara. Nisy fasana mpanjaka tany aminay
2020 vaky le fasana eto vo hanambaranareo hoe iza le fasana fasana mpanjaka roa efotaka izay manana lalana ao tsara lalana nisy namaky vinaky ny vizambizainy ny viravirainy miaraka amin'ireo mpanjaka vavy lareny maromaro miaraka aminy nisy ny fangalarana volamena fangalarana volafotsy izay nilevina miaraka tany satria eo tsy lahare sofy zahay nahare hoe nanakombay mbolamena ny mpanjaka nanalese nilevina sanga tegna ty kilo zao na zahay tarana tsy mahay azy fa ero nangalatsy azy ro mahay azy zay zany io lalana tsara lalanao mpanjaka miady ho mitandrazana tsy naneky ny frantsay natao sesy tany tany Mosilava natao sesy tany tany larenao 20 tao izy gaza tany larenao zay vao naverina teto Madagasikara tany ko ty tsy miako vazaha tsy maneky raha zany mpanjaka mahafoy tena tia tanindrazany zany ataoko fa nitanao nareo tsy mahay zao tsy hay areo izay novakina nakalana de amizao fotoana izao ny taranaka dia manomana hanao alafadotsy hanao hifikifiky fa intelo vinaky le fasana 2020 2021 2025 farany mbola nidirana mbola tsy afapody zareo ny zavatra halairo ambana zay ary mbo tsy miteny aho hoe iza ny nanao iza ny tsy nanao fa hagnadio aloha zahay hagnififiky aloha zahay hangataka aloha zahay hanesy amin'ny andragnahary amin'ny tiraza fanadiovagna azy satria tsy ny fasanam-panjaka aminay ihany ny voaviravira amin'ny firenena ty nisy tao mpanjaka ilinta nisy amin'ny Antananarivo eto be da be ny zavatra mahagaga hatao ino ty fasa ty raha mpanjaka avao no tidogna avao ty alay iza de manao antsoavy zay mito mpanjakana fa jerevagny zao amizao fanaovao zany zao tompoko fa tampitsy fa tsisy taolana antsony ny malagasy tratra androany hamarainy afaky ino ty antony ty taola mpanjaka gasy ty avao zany ty soa fa ty taola mpanjaka vazahan-dahany reo tsy soa tsy alay areo kea ty agny angony areo kea fa ny ty alay toko avao orombola ty toloagna azy raha mitena an'izay zahay de hoe izao de aha mitsina nareo njinareraka mitsina nareo njina tsy manandrahao fa zahay be volamena to ty andina zahay manaveo ty toany izy izahay mandeha aveo toako izy fa rehefa zahay zany miteny zany zany de ivaza zany zahay satria tsy manam-panagna fa ie na tsy manam-panagna zahay hiandrandranadragnahary hangataka avao zahay manao ty hataka ay avao zahay mpanjaka aloha tsy dary anareo aloha ty fa ivaza reo izahay tsy misakana nizy raha tay ny fampitokisa zoko ny sasany fa zahay mivolagny miteny manamafy le tamimaly hoe tany misy lily ty Madagasikara tany marofany ka tsy terenao koa le taranaka hagnaraky faly hagnalaky zaka tsy fata ao zay nahatonga anay ny tany nanazavany hoe faly ny famonoan'olo faly ny vakifasana faly ny fanovana sonona olona fady ty tany etoy aby io zavatra miseko na hamafisinay maly koa hoe misy moa ny mety manao an'izay fa tsy misakagnanareo zahay fa zahay kosa miteny hoe faly Madagasikara ga zay faly tany masiny toy ty lahilahy samby lahilahy mifanambady zay ty ampela samby ampela mifanambady zay mety misy ty manao azy tsy faly tsy misakagnanao fa zonao zay atao agny fa kanimbanao ty tanora ty kanimbanao itsaina malagasy anareo agny zay fa zahay kosa miteny hoe faly tany masiny toy zay andragnahary da nametraky hoe lahy be zay ty apetrany fa tsy nanao zao reto hoe mifamondrana ampela maro tsy hitanareo tsy lanareo fa hanao dahila samy aiza zao tany hirananareo say loatsy sainay zay moa tsy diranay fa manamaty avao zahay hoe faly tany etoy misy toy zany ho zareko aminareo koa laha faly eo fa ty raha toy faly ty tany etoy nadinihenay tany faly ty mavandy mandika lily ty mandaina mandika lily ty manao tsaka tsy mety lefa manao diso aleo mifona
ty mahity ampanjalinao foty, ty mena ampanjalinao mahity. Faly zany, manota faly zay. Manota faly aby zay. Itika honanaky zao, mihina-drala maloto iaby. Mihina-drala ino maloto? Vilipaty, vilijaram-pede, drala vonongonolo, drala tamala, drala tsopaka. Eto aby zao mikodikody eto. Laha mizay tika pitasopadraza. Misy ny tiky tsy mihina-drala sopaka. Mihina tsakatsy ty resaky mihina-drala namboaty ila. Mihina namboaty ila. Utafaly aby zany aminay, mandiky amily, mandiky fomba. Ka tsy zahay mitena amizay, zahay tao zoto, angatena tia. Mino rô, fa na kristiana no tete faly, tsakatsy ty resaky. Faly hina mamboa. Tsy agnapaly na mpivavaka. Aiza mpivavaka zay, sa tsisy faly. Ka hozarako aminareo toy fa tsy hovitako ny tatatsazy eto, fa mba mpanao fotokopiana zahay, anareo mpanao gazety, mba miangavy anareo ty lily toy, mba paritahonareo, amrahanareo any, mba ho hay ty taranaky tsika hoe, kay faly ty manao izao. Faly na manahaky olo amizao fotoana izao, landray ambony ao, laha tena izy faly io. Fa daty moa ty hay to landray aby tao mpanjaka zay, tay ho io any. Ino moa didika io? Raha ny fomban-drano, faly io tsy atao. Fa io moa, fa matetiky olo efa manao fifidiana, manao ino, satria fa demokrasia zao, republikany, alefaso fiaby haro, mety aby. Fa misy toerana faly. Magnaraky izay, zaho de manamata le teny komaly, ho antika ny ray aman-dreny ara-drazany, amy tany faly, misy raha faly tikany aby, na rano, na vohitsy, na ino, mba hamerinazy anolona. Satria maro ny zavatra potika eto Madagasikara. De efa niteneniko tamaly moa, ny fankasitrahako sy ny fisaorako any fitondrana fanavaozana, izay namaha ny barazy tao Menarandra. Izay misy ny sinoa manao projet, manao graphique. Reny rano Menarandra reto, dia loharano. Ao ny loharano avy aty Bekile, mandalo Beloha, sisy kampany, de tonga amy toerana tandrazanay misy anay. Natao barazy rano io, natao 15 metre manambole. Fa limy tao le sinoa nanao barazy. Mijaly le olo, tsy misy afaky miteny. Kanefa faly ane zany ka faly. Tonga amizao fotoana izao, mikominy iny vahoaka ny Bekily, hitanareo tamizao, Retsilisy. Zahay de anisany nangataky, ary anisany nanao fomba, nangasiky nanao fomba, mba hivahay rao. De saorana, fa nivaha le barazy, vaky, tamy voaka herinandro zay, no namakia ny fanjakana azy, sy mpitondra fanjakana azy any atoerana. Ka de manolotra fisaorana eto zahay, amy zay.